olona fa ho be tany Kongo, milohy ny maro karavalomanana sy ny RMDM ary ny mpanohitra. Raharaha i Kongo mitaky ny anaovana fanadadiana lalina ny antoko SVM. Raharaha von'olona tao i Kongo miantso vonjy ny varira, miantsony amin'ny tokony isian'ny fisaonam-pirenena ny UBRM. Manatitra ny araba indray tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao, manasanao mpananjana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ireny hitantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ireny dia iompana bebe kokoa tamin'ny zava-nitranga tany Kongo ny fampalalam-baovaontsika amin'ity androany ity. Araka izany dia namoaka fanambarana ny filohan'ny mpanohitra Marc Karavalomanana tamin'ity androany ity. Nambarany tamin'izany fa tokony haino ny feon'ny fieritreretan'ny mpitandro filaminana na dia baiko aza ny azony ary mitaky ny amoana ny tena marina momba an'iny hafa amin'olona fahobeny ny filoha Marc Karavalomanana. Asina Andriamanala sy Toky Ramala. Ry vahoaka malagasy, tezitra sady malahelo ny tenako, manoloana ny vonon'olona nitranga tany i Kongo. Tsy afaka ny angina aho satria malagasy nitovy amiko izy ireo. Manameloko tanteraka ny fampiasan-kery ho an'ireo olona tsy manatriny. Mampatsiahy fantafika ny zandary, polisy, ny maramila dia natao fitaovana iarovana ny ain'ny vahoaka zany sy ny fananana, hiaro azy amin'ny zavatra mety hitrangan'ny ainy. Fa tsy natao minono azy akory. Lasa fitaovana famoretana indray mantsy zao nataon'ny zareo, fampiororona ary indrindrindrindra fampiasana ny jadona tanteraka. Lasa natao iarovana andreo manam-pahefana ambony, iarovana ny tombotsoan'ireo mpanana ary indrindrindrindra koa ireo olombitsy izay mila fiambenana fa tsy manoaraka ny asany. Matoy zao mitranga dia satria tsy mahatoky tsony ny fitondrana ny vahoaka malagasy, ny fitsarana. Matoy misy zao vindicte populaire zao na fitsaram-bahoaka ataon'io io namon'ny ren'ity zazavariry ity. Izy malala ny zava-misy any toerana, izy miainao. Da izy ary zany ny chef district izay natao hoe solon-tenam-panjakana amin'ireny toerana ireny, manelanelana ireo zandary sy ny vahoaka aloha mifampidinga, mifampirisaka. Fa dia tonga dia natao tifotra vararaka hoe aminareo. Amintsika am'resaka zao dia misy 320 no voalaza atao anatin'ity gazety ity, fa alohan'ny dirako teto hoe 420. Inona mahatonga an'izy io? Ny fitaovana tsy misy any amin'ny toeram-pitsaboana, ny mpitsabo vitsy dia vitsy, dia mimaty ihany le naratra mafy. Amintsika am'resaka zao dia misy 420 ro mbola maratra tsaboina. Ka eto dia manoloana an'izany zavatra mitranga zany dia miondrika mpanajana amin'ny alahelo tanteraka mihitsy. Andreo fianakaviana avan'ireo maty, ary koa mampahery andreo izay mbola tsabo tena mba ho sitrana aingana izy ireo. Manainga ny olom-pirenena rehetra mba samby atsiaro ny andraikitra sy ny didy amin'ny toerana misy azy aby. Fantatra fa samy malagasy sika, raha mahita fa miteny amin'ny teny anankiray sika eto Madagasikara, tokony hifamonjy tsika, hifanampy. Ka ireo izay natateraka ny loza matambo dia tokony mba lazaina amin'ny vahoaka ny vokatra ataony. Nisy ny tany Kongo omaly hoe aminareo, nisy ny tany Ankazobe roa volana lasa angamba izay, ary nisy tany Asakay. Aiza ho aiza zany zao ny zavatra vokatra ireny zavatra seho ireny. Mbola mamerina ihany aho. Fa tena misy eto amin'ity firenena ity ny atao hoe crise. Misy eto amin'ity firenena ity ny atao hoe terroriste d'État. Zao tena milaza mibalibary mihitsy. Ry mpitandro filaminana, ianareo izay mahafantatra tsara, matsiaro tena tsara.
tsy ny fahefana zay nananareo amin'iny fitaovam-pidiana mahery vaika any am-pilatanareo iny izy fa mifeo miferitreretanareo tsy miady amin'ny nofamandray anareo fa mifanahy ratsy zay manitsidina eny andrivotra aoka ianareo andinika tsara mpampiasanareny mafy ko raha mafy manjo ny voaka malagasy satria miaina mitebiteby miaina amin'ny fahorianany tsy fananam-bola miaina amin'ny tavatra sy ny ororo vokatra ny fampioronono amenjady azy ireo fa dia mangataka amin'Andriamanitra isika mba samby omeny ny fanahy ampahendreny ireo ka tsy hamonomono foana tsy hanendrika tsy hampitavatra ireo vahoaka malagasy ireo zay raha fa dia maiza monina ry izy menakavy ianareo zay paorina manamanjo maiza monina fataona fa dia zao netraketraka ny olona zay miara-miarina amintsika sa tsy laza hoe etraketraka ny tany satria tena fanahinina mihitsy namonoana an'ilay olona maiza monina ary ianareo zay mbola tsaboana engany eka mba hositrana somatsara dia omba antsika mandrakariva ny Andriamanitra. Manao toy ivakana moa ny fanehoan-kevitra mahakasika ny rahavon'olona tao Ikongo Omaliny asaika nanameloka ny fihetsika nataon'ny mpitandro filaminana ny ankamaroan'ireo naneho ny heviny tamin'ity androany ity etsakilany miantso fitoniana sy ny fiarovana azy ireo ny fikambanana ny olona varira eto Madagasikara raha fakana-keriny azaza varira raha teo no anton'ity atranga ity ka nahatonga azy ireo nahatsiaro manana andraikitra manoloana izany andoha miaratiana sy manofo Randriamalala. Fakanan-keriny zaza varira no nitarika ny loza anatsiravina sy nampivaraontsana tao Ikongo Omaly ka nafatesana sy naharatrana olona ampolo-maro. Tato anatin'ny taona vitsivitsy nirongatra ny fakanan-keriny sy fangalaran'olona varira teto Madagasikara izay tsy fantatra mazava treto izay tena aty dobo-kotrika sy ny antony nitarika azy ireo hanao izany fihetsika izany. Tato anatin'ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona 2022 ity fotsiny efa mananika 5 ireo trangana fakanan-keriny olona varira teto amintsika zaza sy ankizy avokoa ny ankamaroan'izy ireo matsiaro miady rery mandrandriranantsy manoloan'izany olona varira ka miantso ny fandraisana andraikitra iarovana ny an'izy ireo mba tsy hiverena ny tranga tahaka izao. Ny ao amin'ny fikambanana albinos Madagasikara dia manameloka tanteraka ny herisetra sy ny von'olona izay mitranga tsy ekenay ny fandrombana amin'ny endriny rehetra fa indrindra ny fandrombana ireo olona varira izay lasa ataon'ny olona karazana fitaovana fitadiavam-bola amin'izao fotoana izao raha tsy voafehy izao zavatra izao dia hitohy foana izao korotana misy eny anivon'ny firenena izao satria dia tonga vakivaky tokoa sady marary mamenatra ny antony io dia vokatra ilay misy ilay tsy fifampitokisana eo anivon'ny vahoaka sy ny rafitra isan'ambaratonga ny eo ny rafi-pitsarana mangataka izay ny anaovana fanadiadiana lalina makasika ity raha fangalarana taova varira ity satria dia miaina ao anatin'ny ororo tanteraka ny ray aman-dreniny zaza ny fianakaviany ary ny rinainy mba nivoan'ny fanadiadiana marina hoe iza tokoa no ambadika any ary iza no makasika. Mitsimbatsika ambony ambany zava-misy atao amin'ny firenena ankehitriny. Ny mpitandro filaminana izay natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany indray no mampitodika ny vavam-basy amin'ny olona. Fikasiananao fitsaram-bahoaka no anisan'ny antony voalaza fa tsy maintsy nanaovana izany fihetsika mahamoetra izany. Porofo mitohaka amin'ny tenda izao fa tsy mahatoky ny fitsarana sy mitandro filaminana intsony ny olona ka ny fitsaram-bahoaka sisa no everiny fa afaka nasaziany ireo olomeloka. Fitavozavozana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra tsy fisiany politika matipaika momba ny fandriampahalemana tsy fahaiza mitantana fotsiny tsotro izao no antikana ny zava-misy ny UBRM na ny Union de base pour la refondation de Madagascar anka ny vahoaka no atao soriny. Misy lalana velona eto Madagasikara rahantsika mahafantatra kanefa raha mandinika tsika manoloana an'ireny zavatra misy ireny dia alohan'ilay fiarahamonina manao fitsaram-bahoaka satria ny antony move tompoko sanatria ary sanatria avina ihany ilay izy hoe rehefa tonga any amin'ny fitsarana ve tompoko dia mety
afamainy reny mpanao ratsy reny. Rehefa tonga ny amponja ve tompoko dia mety hoe mbola afaka mivoaka manohy ny asa ratsiny reny mpanao ratsy reny. Jereo manokana ho anareo zay tompona ndraikitra tsy mibaiko akory izahay fa amin'ny fiarahamonina malagasy anay dia mahatsapy izahay fa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ny fandrindrana reny fandrimpahalemana eny anivon'ny fiarahamonina reny. Le mpitandro ny filaminana ve tompoko voazarazara araka ny tokony fipetrany samy tangorona amin'ny toerana anankiray tsy mahasahana ny any amin'ny faritra sasany. Zany hoe mety mitanila zany le fitsinjarana ve le mpitandro filaminana satria tsy mifidy intsony na andro atoandro na andro alina mpanao ratsy. Dia hitantsika amin'izany fa hoe mikorotana zany ny eto Madagasikara amin'ny resaka fiarahamonina. Manaratsy endrika ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny zava-misy. Aim-bahoaka ny resaka mangina tsy haino ny teny manoloan'izao tranga izao anefa ny tompona ndraikitra voalohany miaim-ponina. Tsy azo ekena ary mieloina amin'ny fomba rehetra iny tranga iny ho iatrany UBRM. Miantso ny fitondram-panjakana izy ireo andray ny tandrify azy raha mbola matsiaro manana andraikitra eto amin'ny firenena fa tsy variana amin'ny fisehosehoana fotsiny. Amin'ny fotoana tahaka izao no mila ifanohana ny rehetra ka iantsony izy ireo ny amin'ny tokony sy ny fisaonam-pirenena. Izany no itenenanay Union de base pour la révolution de Madagascar hoe meloinay tanteraka amin'ny fomba rehetra ny mety ho kajikajy na mety ho fiandanina politika na mety ho tsy fijerena ny tena tombotsoa ampiarahamonina ka mahatonga tsy fandrimpahalemana lalina toy izao. Miantso izahay solom-bavana antoko, miantso izahay ny minisitra tandrify dia ny ministry ny mponina, ministera izay tena voalohany indrindra tokony andronda tapatra fa aza variana amin'ny hoe manohana fitondrana dia tsy hiteny manoloana ny raha latsaka ireo avatsika marobe any Kongo androany. Dia miantso deuil national fisaonam-pirenena faobe rehefa tsisy antson'izany dia miantso izay hoe andao anao fisaonana faobe amin'ny fotoana manahoana ary tsy hijery ary tsy hitodika afa-tsy any Kongo isika amin'izao ora sy fotoana hitenenana izao. Manao toy vakana nanomboka omaly ny faneho-kevitra mahakasika ity tranga raharaha i Kongo ity ary mbola nitoy hatramin'ny androany zany tamin'ny alalan'ny fitaovam-pifandraisana samihafa indrindra tamin'ny alalan'ny tamazotra an-tserasera Facebook. Nivoaka tamin'ny fanginana avokoa na ny mpanao politika, antoko politika, fiarahamonim-pirenena hatramin'ny olon-tsotra ka samy naneho ny heviny. Saika nitovizany ankamaroan'ny hevitra ny fanamelohana ity tranga famonoan'olona ity sy ny antso ny tetiavam-baolana faran'izay aingana tsy verena ny tranga tahaka izao intsony. Ny tondra ny heviny ihany koa manoloana ny raharaha i Kongo androany ny teo anivon'ny CFM na ny Conseil pour le fampihavanana malagasy mila averina ny fatokisan'ny vahoaka ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana saingy mbola mila ezaka be izany ho ny lehibe ny tisha rafitra ity Ravoura Zahmenina sy Tahirnena. Taratry ny tsy fatokisan'ny vahoaka intsony ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana ny toe-javanisy tany Kongo izay niteraka fahafatesan'olam-polana. Tsy vao izao no nisy mpangalatra nadalo voasambotra ka navoaka ny fitsarana teto amintsika. Misy atreka ratsy eo amin'ny sehatra ny iraisam-pirenena nefa nitranga toy ireny na ho amin'ny mpamatsy volo na ihany koa ny resaka fizahantany izay efa misedra olana ankehitriny ny manarina ity sehatra ity no nitakaitra ny Covid-19. Zavatra tsy tsara nefa zay zavatra zay fa manjary misy ny tsy fatokisana ny firenentsika tsika nefa miantso an'ireo investisseur étranger, miantso an'ireo mpiray miombona tonga amintsika hiasa eto amintsika ka anisan'ny zavatra imasona ny resaka ady amin'ny tsy fandrimpahalemana. Maninona moa ny tsy matoky ny fitsarana eto amintsika fa tonga dia hanao fitsaram-bahoaka ary tsy any Kongo ihany izy io fa mifahatra maromaro zay nalehanay dia ohatra ny misy an'izay tsy fampitokisana zay tsy mety ho an'ny firenentsika ny tsy hatoky ny institution mikasika ny resaka fandrimpahalemana toy ny sandary sy ny polisy ny mpitandro filaminana na ry zareo amin'ny fitsarana dia isaky ny misy cérémonie zay atrehako na installation na tompona andraikitra ao anatin'ny fitsarana dia saika matetika ny hoe redorer le blason de la justice. Zay ny zavatra kabary matetika hoe mba hanao ezaka ny hanomezana fitokisana an'ireo justiciable reo praitandrazana zany. Midika zay fa ao raha inona ny antony. Zahay tsy manana hoe recette magique hoentina fa rehefa io ny ataoko hoe
tompona ndraikitra ny olona tsirairay ao anatin'izy io. Mangataka ny ijerenany rariny ary ny fahamarinana noho izany eo anivony CFM mahakasika ny raharaha Tanikongo. Ny fahamarinana aoka anjaka, fahamarinana manafaka firenena, ny fahamarinana mitondra filaminana. Dia zay voalohany dia manentana andretra foana, tsy reraka mihitsy zay ny teny hoe rehefa mbola tsy manaja ny aintsika dia tsy lamina. Ny fanajana ny aina, ny hasiny olombelona dia tena zava-dehibe indrindra isiny filaminana. Tia zany ninona zava-tenina ny hery tsy maleo mifanaozony teny malagasy zay fa eo koa ny olona manam-panahy dia tia fihavanana dia manaraka ny lamina rehetrarehetra misy zany. Tafiditra indrindra amin'ny fametrahana fandriampahalemana sy ho fanatsarana ny rafi-pitantana ny anivon'ny fiarahamonina, nanatanteraka atrikasa ny teny anivon'ny CFM niarahana tamin'ireo mpisehatra ny fotony Tonybe ny tanàna ho famerenana indray ny kianja maitso izay rafi-piarahamonina napetraka hampirindra ny fokon'olona. Fa nitondra fankahirezana ho an'ny fianakavian'ireo niarambona Tanikongo ary ny rary fahasitranana feno ho an'ireo mbola mitsabo tena tamin'ny alalan'ny fanambarana ihany koa androany ny antoko hery vaovao ho an'ny Madagasikara. Manameloka ny fomba namonona sy nandratrana ireo mpiray tanindrazana na inona antony ihany koa ny eo anivon'ity antoko politika ity. Mitaky ny hanokafana fanadihadiana lalina manoloana izao tranga zao ho fitadiavana ny marina araka ny fipetratakin'ny tanitandalana izy ireo. Miantso ny mpitondra hanova ny politika ny fandriampahalemana izay apetrany ihany koa ny antoko SVM satria nambaran'izy ireo hafa vokatry ny tsy fahombiazana tanteraka ny zava-nitranga hakana tonga fifandonana eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka. Fa niompana indrindra tamin'ny zava-nitranga Tanikongo ihany koa ny loha hevitra tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Voalaza tao anatin'izany fa isan'ny tonga ireny zava-nitranga Tanikongo ireny ny fanaovan'ny fanjakana anjorom-bala ity faritra ity hatramin'izay. Sary sy rindra tsara ny Andry Rakotomalala. Tsy mipetraka intsony ny soatoavana malagasy ary very tanteraka ny asy ny maha-olombelona ka mahatonga ireny famonoana mpiray tanindrazana tao Ikongo ireny ho ny miara-manonja androany. Ilaina fandalinana sy fandinihana ifotony ny zava-misy ho ny fanazavana satria efa mihoatra ny fefy ary tsy rariny intsony ny zava-mitranga. Isika zany mila tena fandinihana sy fanorenana ifotony mihitsy hoe inona marina no anjarany andraikitry ny mitana basy eto Madagasikara. Ho ampiasainy iza dia anao inona? Hiaro ny vahoaka sy ny fananany ve? Sa hamono ny malagasy mpiray tanindrazana aminy? Ary tsy olona ray na olo maty. Efatra zany ny eritreretina hoe na efa voadalo efa fantatra natakalo an'ireto olona mamporoapolo mahery maty. Voatifitra nataon'ny mpitandro filaminana. Bala rehelina. Tsisy fotoana, tsisy fomba hafa ve nanakanana an'izay raha toa hoe tsy maintsy hiditra amin'izany satria raha ny tena fahalalana azy dia hoe tsy azo atao ny mampiasa bala rehelina amin'ny samy mpiray tanindrazana. Nambaran'ity mpanao politika ity hatrany fa ny fanaovan'ny fanjakana tsinotsinona ny vahoaka tao Ikongo hatramin'izay no anisany antony mahatonga ny vahoaka mitrotra taka ireny. Zay no mahatonga ny toetrany malagasy tsy mahazaka ny tsiraliny atao aminy ary dia mitrotra izy. Manona za moa fantatra zao fa ao anatin'ny antsoina hoe likilikim-piainana ny vahoaka malagasy mafy ny manjo azy ary tao faritra Ikongo nisy an'ilay menaka nizaraina tamin'ny kapsily. Nisy vary efa nizaraina tamin'ny Madko. Ny lalana moa 70 kilometatra miala aveo fanadino efa lalana tsy azo ale. Efa nitarena tamin'iny ny député hoe amboary ny lalana io tsy zay anao téléphérique 150 millions d'euros ho atao eto Antananarivo. Mahavita ny lalana anay zany. Zany rehetrarehetra zany facteur teny hoe singa tokony ho nijerena avokoa. Fa tsy mampiasa le juridisme hoe zone rozy avy hatrany dia riato. Dia hoe tantandalana. Fa tsy afaka iaino an'le marary. Tsy afaka iaino an'le zavatra rehetrarehetra zay misy manodidina an'le izy. Raha hitondra fanjakana ianao mila niomana tamin'izany. Inona io vahoaka malagasy nentinao io? Inona ny filozofia iainana? Manahoana ny fomba fisainana sy ny tantaran-drazany? Fa tsy tonga dia manao hoe tia ny lalàna dia tia ampiaro. Anisan'ireo nanameloka io fandatsahana aina mpiray tanindrazana tao Ikongo ihany koa moa ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Ho ampitaitsika eto ihany moa ny fivoaran'izay vaovao avy any Ikongo izay fa hivadika lafomba vao hafa isika manomboka eto.
nanao fanangonana tsony ampandalovana sy aterina amin'ny fitondram-panjakana ireo mponina voakasiky ny tetikasa basy Toliara ao Atsimon'ny Nosy raha ny fanambarana nataony solotenan'ny mponina niakatra teto Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity. Tsy manohitra fampandrosoana ny mponina fa ireo tetikasa tena lahara-pahamehana ho an'ny faritra Atsimo no tokony ataon'ny fanjakana fa tsy famotehana-kolaka ny mponina taka ny zava-misy ankehitriny. Ando miaratiana sy Manorandriamalala no mitondra ny Tsiprian'izay vaovao izay. 5 kilometatra avaratry Toliara, faritra Atsimo andrefa ny Madagasikara. Any amin'ny faritra Ranobe no misy ny toeram-pitrandrany basy Toliara. Tsy anatin'ny alan zavaboary arovana ary tsy mahakasika ny ala Mikea ary mitrandraka Ilmenite, Rutile ary Zircon izay everina fa tetikasa afaka nampy amin'ny fidiram-bola ny mponina manodidina ka hanome asa ho azy ireo. Raha ireo no voalaza tamin'ny fanombohan'ny tetikasa ny mifanohitra amin'izay nambaran'ireo mponina. Tsy araky ny everana azy zany fa famotena ankolaka ny mpony indray aza no misy. Aina sy fiveloman'olona maro no voatohitohiny ka antony anoera ny vondron'olona ifotony izany. Manana io tsy salama vokatry ny rano maloto, manana io very asa, tapaka fivelomana ny mpony izay efa manodidina ny 3,000 mivelona amin'ny jony sy ny fambolena. Tsy mijanona amin'ny fitakiana fa nalany ity tetikasa ity intsony fa takin'izy ireo mihitsy ny fisintomana ny taratasy fa azon-dalana hitrandraka. Ino moa famononana ankolaka amin'ny alalan'le hoe tsy fampiasanay n'le alanay hoe tsy azonareo ampiasa io ala io nefa 700 ny fiainanay dia amiankina amin'io ala io. Raha izay. Faharoa dia ity resaka hoe andaboy. Atao anamboarana port GT le Andaboy dia tsy azo ivezevezena ny eny amin'ny ranomasin'ny Andaboy nefa le fiveloman'ny mponina eny miankina amin'io. Ny kolotsaina ny maha malagasy atsika dia dikan'izay tokony mahasarotiny atsika. No le masikoro zahay tsy mamadiky. Rehefa maty aho dia tsy vokarina intsony le raha. Dia terina hoe dia lazaina fa hoe andao fa havadika io anareo dia omena vola nareo. Ho an'izay tsy mieritreritra ny mety ho akon'izay dia manao. Fa ho an'izay tena sarotiny amin'ny maha malagasy azy dia tsy manao. Manaraka an'izay io plaza Andaboy io ne ka eny fomba fanatanterahana ny fomba fitsaboana. Zay tena mahasarotiny any amin'io. Tombotsoan'olombitsy aho, asan'olo vitsy aho. Olo 500 izy ato eo ny hoe hiasa ao. Fa ny ankoatran'izay dia asa kibaroa. Ka ny kibaroa ny tompoko asa mandalo valo volana zany dia efa vita. Efa maro no dingana nataon'ny mponina nampitsarana ity tetikasa ity. Efa nisy mihitsy azy ny hetsika nataon'izy ireo saingy tsy afa-po ireto farany ka nanao dingana ambonimbony kokoa. Nanao fanangonana tsiny ny mponina ka natitra izany any amin'ny filoham-pirenena raha ny fampahafantarana nataon'izy ireo androany tetsy Antsavola. Mana izy ireo ny amin'ny mbola nohizany basy Toliara ny asany ka antony nandraisana izao fanapahan-kevitra izao. Tsy manohitra fampandrosoana izahay hoy nambaran'izy ireo fa raha tena mitsinjo marina ny vahoaka ny mpitondra fanjakana dia ny laharam-pahamehana no ataony fa tsy famotehana ankolaka ny vahoaka. Maro ireo tetikasa everina fa afaka ampandrosoana ny faritra Atsimo Nosy saingy tsy misy. Eo ny famoronana asa amin'ny alalan'ny fananganana orinasa, ny fanatsarana ny sehampiariana, ny fambolena sy ny fiompiana izay tena tokony ho vaindoha andraraha. Fanapaikapeo ireo mpiaro ny tontolo iainana sy ny firaisamonim-pirenena manoloana ny zava-misy ao amin'ny faritrala tantany ny VOI tsara fara ao Andriankely Fokontany Manandrina distrika Anandramasina. Boton'olo tokana ny rano izay tantany ny VOI manaiky izany anefa ny fitsarana ary tsy manome rariny ny fokon'olona. Ravora Zafamairina sy Tahirina. Aiza tokoa ny andraikitry ny fitondram-panjakana malona ny fiarovana ny tontolo iainana. Sasatry ny miova ny militra ka korontana sy fitalana ny vokany. Efa tsy misy rariny intsony eto amintsika ony teo anivony Alliance Voargasy. Manao lavatanana any amin'ny fitsarana ny mpanambola ka tsy manjaka intsony izany tombontsom-bahoaka izany. Exa député leva zany no nitarika an'izy io dia manohy ihany ny fianakaviany. Fianakaviany moa zao misy enjehan'ny fitsarana amin'ny resaka hoe association de malfaiteurs sy détention d'armes illicites. Fa zany zavatra zany fangaroaro be misy dia ny tena mahagaga amin'ilay izy tsy mahasa manao fanapa-kevitra zany na ny any amin'ny région na ny any amin'ny foibe mikasika an'izany zavatra zany ary ny firaisamonim-pirenena any sy ny olona any dia enjadiny ny tsindrasolena mahatahotra daholo misy tsy tokony havela anjaka tsony zany ireny manao tsirary ny tontolo iainana sy mahavita lavatanana any amin'ny fitsarana ireny satria ny fitsarana le justice masy nadikatsika hoe rariny na hoe adikatsika hoe fitsarana. Fa le rariny zany tsy mipetraka amin'izao fotoana izao
lalàna iny tsy azonao terena ny mpitsara fa rehefa ozy intime conviction zay nge ao anatin'ny alliance vargasy mahita olona tratra manao trafika na bois précieux en flagrant délit fa mbola relaxé hany tsy zany nefa ny lalàna araky ny lalam-panorenana ny zavatra resahantsika eto fa tsy zavatra foronina dia tokony mieritreritra an'izay satria ny lalàna voalohany indrindra manan-kery eto amin'ny firenena dia ny lalam-panorenana figadrana mandra-pahafaty no takinay ho an'ireo olona à perpétuité zany ho an'ireo olona na vandoza na ny baiko na ny tena nanao azy zany dia amin'ny resaka tiraraty koa raha io miva indrepandea eo dia ny VOA Madagasikara koa zany no etefany io zavatra io fa tokony mitazona an'izay andraikitra izay mifanjakana. Tony eo amin'ny faritra Lamiantoka ny ranotsotro ny renivohitra Antananarivo izay notantanan'ny VOA na nivondrona Oli fotony efa 20 taona ao Andriankely Fokotany Manandrina distrika Andriamasina olotokana no mipody izany ankehitriny. Ka teo no nahatonga n'ilay fitsiritana sy fitiavan-tena mariako fa tsotra ho an'ny mpandrarahana olotokana anankiray no miala volana aiza naiza satria raha olotokana na ataoko hoe raha orinasa ary no manao ny zavatra nataon'ny tsara fara tao somary sahirana ihany fa noho ny fananany tsara fara fokon'olona ny fotony sy ny fisian'ireo mpitatsoroka navitanana zany zavatra zay lasa mampiraviravin-tanana anay satria tsy ho anay tsy ho an'ny fanjakana tsy ho an'ny fokon'olona fa lasa n'olotokana ka anaovana ny tsy ho avy tompoko. Tombontson'olom-pirenena sy vahoaky foto no tokony jereny fitondram-panjakana manoloana ny zava-nitranga toy izao ho kosa ny firaisamon'olom-pirenena roy. Kasika an'io antsika mponina Antananarivo ary dia ny aintsika sy ny ranontsika tsy afaka ho avelantsika amin'ny tanan'olon-tsotra sy an'olon-tokana mihitsy. Raha manana bon sens kely zany ny mpitarika dia tokony mandray fanapahan-kevitra ho any amin'ny tombotsoan'ny olom-pirenena sy ny vahoaky ny fotony. Dia izay isan'ny mahatonga ny hetsika roy zany manamafy an'ilay fanambarana ary mitaky mihitsy ny andofana ny fanapahan-kevitra ao anatin'io zavatra io satria isy fiatraikany amin'ny fiainantsika rehetra io. Ny atao ao amin'ny jirama efa fantatritsika sady amin'ny resaka rano mbola hiena koa le izy rehefa aveo rehefa tena voafeny olotokana ny ndeny source ny mahatonga ny ao anatin'ilay laka ho sahirana etsika. Eo amin'ny pejany fitaterana kosa indray nanao diabe nanomboka teny amin'ny tany Minabe Tsaramasay ny azon'ny commune Antananarivo renivohitra androany ny taxi ville tsy manaiky hatramin'ny farany ny ampidirana ireo taxi moto ao anatin'ny ara-dalàna izy ireo androany raha teo no naverina nodiniana teo anivon'ny filan-kevitry ny tanàna ilay tolo-dalàna mikasika io resaka taxi moto io asina Andriamalala sy Toky Ramala. Ny tandrorotra ny hazo an'Analakely nampaneno Anjomara ary niodidina ny lapan'ny tanàna Antananarivo renivohitra ny taxi ville androany. Fotoana izay namerenana indray ilay tolo-dalàna hodiniana eo anivon'ny filan-kevitry ny tanàna momba ny fanomezan-dalana ny taxi moto hiasa eto Antananarivo renivohitra. Tolo-dalàna izay efa tsy nolanindreo hampanolo-tsaina maro anisa saingy izao hanaverina izao indray. Antony nahatonga ireto mpamily taxi ireto nanao ity hetsika androany ity. Tena mangataka zany zay amin'le anale momba le taxi moto satria tena maty ny asanay. Le sady tsy ara-dalàna zay mandoa volam-panjakana tereny tena feno mahavisatroka eraka ny lalana manakana anay rehetrarehetra. Tena tsy tsisy miala mihitsy zay amin'ny resaka patanty nefa ny taxi moto mandeha noho zay. Tena zareo tena miasa noho zay nefa zareo tsy mandona ninina na dia kely aza. Tsisy ninina lohany zareo nefa zareo autorisé zareo mandeha miasa normal. Tsy anaiky hatramin'ny farany izahay ho ihany ireto mpamily taxi ireto. Aina mafy mantsy ny fisian'ny ambadika fahafa manoloana izao famerenana ilay tolo-dalàna izay efa tsy lany izao kanefa mbola naverina hodiniana ihany. Dia le izy koa zavatra efa tsy lany tamin'le lahadinika manaraka teo aloha dia mbola sisika ihany tsy hoe misy resaka bizina inona zany ao anatin'le izy satria raha ohatra hoe tsy lany tamin'le lahadinika manaraka asisisika foana zany hoe tsy maintsy atao zay halaninan'le izy misy ohatrany hoe misy zavatra ambadika ve zany le izy ny tena mariny. Mety mafimafy n'izao ny hetsika anay satria manaitsa zany zay io satria na izay anie tsy mba ohatra ny taxi be. Ny taxi be mahazo subvention mahazo tosika amin'ny fanjakana fa izahay ireo soavaly mianto-bilina daholo ireo. Hatramin'ny Norariva teo moa dia mbola tao anatin'ny fanapahan-kevitra farany
Ny amin'ny andaninana tsy itolo-dalàna momba ny taxi moto io ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Araka ny fampitambavao avoraina io ariva io moa dia tsy lany fandroany izay teo anivon'ny filan-kevitry ny tanàna itolo-dalàna momba ny taxi moto io. Fantatra fa 7 tamin'ireo mpanolotsain'ny tanàna no nanao eny raha toka 20 kosa no nanao tsia. Eo amin'ny pejy fahasalamana kosa indray saika isan'andro no ahenona ny fitarenan'ireo marary mitsabo tena eny anivon'ny hopitaly Mpanjakana eny. Resaka fakana vola ataon'ireo mpitsabo sy ampiasan'ny hopitaly sasany no tena matety pitranga. Ny marary nefa itsandanin'izay tsy zarizary ary tsy voatsabo raha toka tsy misy ny vola omena ireo hamangataka eny anivon'ny hopitaly ireo. Raha vora Zafamainina sy Tahirinena no nanao ny fanadadiana mikasika izay. Tsy azo atao fitarainana ny tambazotra sosialy ho ministry ny fahasalamam-bahoaka androany. Raha tsy ivona nefa, ireny mpianakaviana iray no niarany Antsoanjaina ny lazany marina mahakasika ny ainany teny amin'ny hopitaly Mpanjakana Ranosio teto amin'ny Fahitalavitra. Ireo maneho fitaraina eny indray tsy misy tohany na misy aza ny fanaovana izany eny anivon'ireny hopitaly Mpanjakana ireny na boîte de doléance. Vao omaly, zaza iray no nodimandry vokatry ny tandrevaka nataon'ny mpiasan'ny hopitaly satria atakalo vola ny an'ny marary. Mazava ny fanehoan-kevitra fa hatramin'ny mpamily ny fiara mitondra marary mangataka vola hatramin'ny 5,000 ariary. Ny mpitsabo mpanampy ary ny mpitsabo ihany koa dia nanao ny nataony. Toy fanarana ny fangatahana vola amin'ny marary hatramin'ny toerana fivarotam-panafody. Raha nanontaniana mahakasika izany efa ny ministry ny fahasalamam-bahoaka, neky ny tenany fa misy ny kolikoly eny anivon'ny hopitaly Mpanjakana saingy nanafisafony resaka. Nilaza fa ny Bianco no miandraikitra izany ary tsy mbola misy mpitsabo na mpiasa ny fahasalamana voapaingitra tao anatin'ny fanaovana kolikoly na iray aza nandritra ny roa taona. Efa nanomboka tamin'ny taona 2019-2020 tany ministera ny fahasalamana rehefa miarana ny Bianco akaiky manao ireo dingana rehetrarehetra satria ny dingana voalohany dia ny sensibilisation an'ireo olona mpiasa ministera iray manontolo nefa anatin'izay hoe inona avy ny kolikoly satria misy ny zavatra tsy eritreretinao kolikoly nefa anatin'izay kolikoly izay efa niroso anatin'izay tsika dia misy etapy be zany fa tsy tonga dia hoe fanavitra eraka ny tapitanety tsika anatin'izay fa misy ny éducation longa misy zavatra tsy eritreretina mihitsy hoe kolikoly dia nefa ny ampahafantarana ny mpiara-miasa zay efa misy dingana natao zany tao anatin'izay dia miroso tsikelikely amin'izay fanatsaran'izay tsika hoe inona ny zavatra tokony atao mba hanatsarana an'izay fahasalamam-bahoaka zay zany hoe les mesures ahafahana mikadre an'ilay asa mihitsy aloha zany mijery anay amin'izao fotoana izao hoe inona avy ny mesure tokony apetraka satria sao dia misy zavatra gorakora sao dia misy zavatra tsy mety fanadihadiana trano no ataon'izao fitondrana izao. Fanadihadiana tsy mitondra makaiza ary tsy misy tohiny intsony. Tsy mahagaga raha vao maika manjaka ny kolikoly na aiza io na aiza na ny Bianco na ny fitsarana sy izay rafitra rehetra azo heverina fa mba ny fitondrana dia efa voapaiko avokoa ka tsy afa-manoatra. Ny pejy maresaka iraisam-pirenena no anakatonantsika ny fampahalalam-baovao. Mitohy indray ny ady eo amin'ireo mpanohana ny mpitarika Sita, Moktada Al-Sadra sy ny mpitandro filaminana any Bagdad androany talata 30 Aogositra. Ny refitrefitra ny basy sy ny balafomanga tamin'izany no ity ady any an-toerana ity dia nanapa-kevitra ny anidiny Sistany amin'ny raka ny firenena ao Iran. Mialy ranombana sy Mathieu Prince. Ny refitrefitra tsy nifankandrenesana indray ny basy sy ny balafomanga nanekana ireo faritra rehetra tany Bagdad androany voamaraina. Araka ny loharanom-baovao dia toy ny fanambarana tampoka sy tsy napozina nataon'ny Moktada Al-Sadr omaly alatsinainy momba ny fanapahan-keviny tsy hanao politika intsony no niafara tamin'izao fanapoana fitaovam-piadiana mahery vaika izao. Fanambarana izay niteraka fahafatesan'olona 13 farafahakeliny atao anaty 14 ora. Noho io zava-misy io, nanapa-kevitra ny anidiny Sistany amin'ny Irak Iran. Nisy nididi nivoaka mamaritra ny fisiana couvre-feu ao anatin'ny fotoana tsy voafetra manerana ity firenena ity, izay niantsoa ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny hery politika isan-karazany mba hifetena sy hifanakalo hevitra manoloana ny zava-misy, saingy tsy nahasakana ny fifandonana teo amin'ny mpanohana ny Moktada Al-Sadr amin'ny tafika sy ny olony Ashta Al-Shaabi mpomba ny Iran taloha hanampidirina tao amin'ny tafika ara-dalàna izany. Nanafika avy hatrany ny lapan'ny Repoblika misy ny toerana anaovana ny filan-kevitry ny minisitra ao amin'ny faritra maitso ireo mpomba ny Moktada Al-Sadr narivony. Nampiasa bomba mandatsatra ranomaso ny mpitandron'ny filaminana nandroana azy ireo. Ahina tsy ho voafeny herisetra ao amin'ny faritra maitso any toerana izay toerana voaro indrindra ny Bagdad ary misy ireo andrim-panjakana sy maso-votandrefana. Niantso ireo mpomba azy mba hampitsahatra ny etsim-panoherana ao afovoan'ny Bagdad ary alatsiny amin'ny vahoaka irakiana taorian'ny fifandonana efa roa andro teo amin'ireo vondrona Shiitambo i Moktada Al-Sadr io atoandro io. Niantso fitoniana ny Iraka ihany koa Etazonia
izay firenena mpandefa miaramila ny antoerana. Famelohan'ny tena isarahantsika dia efa manomboka ny fandraisana ireo sosikevitra avy amin'ny antoko politika fiarahamonim-pirenena hafikambanana samihafa mikasika ny fikaonan-doham-pirenena izay hanavaozana ny lalana mifeny fifidianana araka ny fanamafisan'ny komite teknika iombonana sy araka ny fehi-kevitry ny dinikasa no tanterahina tamin'ny 3 Jolay 2024 lasa teo. Azo alefa amin'ny adresy mailaka alohan'ny 7 volana septambra 2024 avy izao izany sy asosikevitra izany. 034 68 562 kosa no laharana antarby afaka ifandraisana amin'izy ireo. Fa toy ny mahazatra dia ny fandarana ahona marina ny fandarana Global News ireo no arainao aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Milanina io kosa ny lohateny horonan-tsarina amin'izao atolotry ny ambiasao anao amin'ity androany ity ny tena kosa mametraka ny marapitafa ho amin'ny raha-pitsondray velomaro tompoko.